Amitiavana trano etopo kilasy etopoko avy tsy tiako ny toko atranao amity ariva ity manasanao ampanajana araka izany anaraka hatramin'ny farany ireo andinidimy vaovao izay voangona tamin'ity ariva ity tontolo ny politika avy hatrany dia isantarantsika ary ny vaovao antsika tsy mbola nivoaka hatreto ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo raha toa ka efa ny 12 janoary lasa teo ny fanendrena ny premier ministre mety hivoaka ny alahady ho avy izao kosa ny fanendrena ireo ministra izay ao anatin'izany gouvernemanta izany. Raika amby 10 andro taorian'ny fanendrena amin'ny Prime Ministre Général Jean Ravelonarivo, mbola andrasana hatreto ny fanendrena ministra mandrafitra ny gouvernemanta. Raha ny vaovao voaray dia mbola mitohy ny fampidiniana samihafa ny fanendrena ministra. Raha nantaniana ny fotoana moana ny anaram-pikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha dia laza izy fa tsy ho ela ny hamoahana ny fomba ofisialy ny anaram-pikambana ao amin'ny gouvernemanta. Raha mbola andrasana ny anaram-pikambana ao anatin'ny gouvernemanta, ny azo antoka raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre dia mpanao politika ary teknisiana no andrafitra ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean. Betsaka ihany koa ny olom-baovao ao anatin'ity gouvernemanta vaovao ity. Araka ny vaovao avy amin'ny fiatsidinan'ny Repoblika, ny alahady 4 janoary avy izao, isy ny fihaonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin'ny mpanao gazety eny amin'ny lampam-panjakana eny Iavoloha. Ny 4 janoary 2024, 20 janoary 2024, feno herintaona katroka amin'io alahady io no nitantanan'ny filoham-pirenena any Madagasikara. Azo antoka mandritra io fihaonana amin'ny mpanao gazety io fa notomba nezaka ny zava-bita tao anatin'ny 14 volana amin'ny filoham-pirenena. Tombanany rehetra fa amin'io alahady io ihany koa no mety hamoahan'ny filoham-pirenena ny anaram-pikambana ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean.